Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Indray andro dia nisy arabo telany ady hevitra ny amin'izay fomba tsara indrindra mety hahalalana ny fifiandimbiasan'ny alina sy ny andro. Tsotra foana ny hahalalana izany ho ilay arabo lahy voalohany, fa rehefa azoko ataony mampiditra fanjaitra na dia tsy misy jiro aza dia efa tonga izay ny andro. Dia hoy indray ilay arabo faharoa, ny ahy kosa dia izao ny fomba hahalalako fa efa tonga ny andro. Efa hitako ny tapotso mason'ny alika mifanena amiko eny an-dalana. Ny hahalalako ny fahatongavan'ny andro kosa ho ilay arabo fahatelo tsy nakasarotra dia izao: rehefa fantatro ny rahalahako ary tsinjoko indray eo amin'ny olombelona ny endrik'Andriamanitra dia tonga izay ny andro. Eny tokoa, endrikiza tokoa no tsinjon'ny olona eny amin'ny tarehinao. Ny fanirianay dia ny ahatanteraka amintsika tsirairay avy izay voasoratra ao amin'ny Koritianina 2:7-9 manao hoe: isika rehetra kosa amin'ny tavatsy misarona dia mijery ny voninahitry ny Tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka ovana azo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra. Anisan'andro no fonaina raisoao ampofazamalaina fatomotrany andro izao. Ny soratra masina izay mampahantra anao. Fianarana baboly ho an'ny ankizy. Iarahana amin'ny feon'ny fanantenana. Efa vonina iainy daholo ve ny ankizy rehetra? Samy ary mipetraka tsara fa tonga amin'ny fotoana natokana ho an'ny ankizy tsika izao. Miarahaba anareo rehetra ary. Hono ary ankizy, fantatrareo ve fa nisy namorona le kilalao anareo ao an-trano ao? Le irairaina any am-pianarana reny, ny irairaina any am-piangonana, ny iray enoana ao amin'ny radio, nisy namorona avokoa reny a. Mety hoe i dada zao ny namorona azy, ny irairain'ny atoko-pihira ohatra, na ny irairain'ny ankizy any am-piangonana. Mety koa hoe ineny namorona le fomba fahandro mofo tsara be ho an'ny ankizy ao an-trano ao. Nisy namorona avokoa ny zavatra misy fa tsy misy tongatonga ho azy izany. Enoy tsara rakizy fa anio sika dia mantatra hoe iza ny andohany izao zavatra rehetra izao, hiaraka amin'ny teknisianina Rila. Saika tsy vita fa sarotra be ary any songa vita ny etomody. Iny Ramse. Manao nareo rankizy? Salama. Tsara zany. Androany tsika rankizy dia amantatra hoe iza moa no namorona n'izao zavatra rehetra izao.
de samiary mijery tsara ty fa misy sary aseho anareo aty a aza mitapatabatrotro be mafatoreo tsara le sary a zany ana mahatonga ny be matso mahay mihitsy ao fa eno sy ijery tsara e ary mangina am'izay koa ndrifatsy tabataba okzay be mahano rano taloha ela be raka izy ty tany nisy atsika ity a de tsy nisy endrika sady tsy nisy ninninona fa aizina ny teto tahaka an'izao hitantsika amin'ny sary zao hoe maizina be rehefa nahita an'izany Andriamanitra de nanao hoe misy mazava hoay tonga de nisy mazava nisy tokoa mazava vonteny Andriamanitra de misarany a ny mazava sy le maizina ny mazava nataony hoe andro ary ny maizina kosa nataony hoe alina Andriamanitra zany nahatonga an'le hoe misy andro sy alina de rehefa amin'ny andro de miasa ny olona moa amin'ny alina matory tena mety tsara le iziko mahay Andriamanitra ary soa e tena mahay ka ny namoronan'Andriamanitra amin'ny mazava zany rakizy eny tompo zay ny andro voalohany indrindra teto an-tany andro voalohany rehefa hitan'Andriamanitra fa tsara le mazava de nitenindray izy hoe misy abakabaka eo anelanelan'ny rano de nisy ny abakabaka ka nampisaraka ny rano ambanin'ny abakabaka sy ny rano ambonin'ny abakabaka de inona zany lay abakabaka ramose marina ho a ramose de inona zany le abakabaka mariny zany tenin'ny sosy be m'izany Andriamanitra nanao ny abakabaka hoe lanitra ny lanitra hitantsika io zany mangamanga be ny lanitra de nataony hoe andro faharoandray izay de oviana ny nisy ny olombelona ramose andraso aloha mbola tsy nisy tany azo mipetrahana teto raha tsy niteny Andriamanitra hoe aoka hiangona ny rano eo ambanin'ny lanitra eo amin'ny fitoerana iray ary aoka iseho ny maina vo nyteny an'izay raka izy Andriamanitra de inona no nitranga inona marina ramose hoay tanteraka ny tenin'Andriamanitra de le maina zany natao hoe tany ramosea zay indrindra Andriamanitra mihitsy ny nanao ny maina hoe tany ahoana hoe nanaovan'Andriamanitra ny maina tany ary ny rano tafangona nataony hoe ranomasina le manonja be reny zao ho atsika raka izy a izay efa nahita ranomasina de tadidio tsara fa tenina loka amin'ny vavan'Andriamanitra no nampiangona n'iny rano be iny le manonjanonja be ramose zay nisy iza no efa tany an-tamatavy zatany amazanga de iny rano ngeza be iny zany le izy inona atao hoe ranomasina mahagaga le Andriamanitra reto vo miteny izy tonga de tanteraka zay lazainy mihitsy ho asoa de inona indray nataony rehefa avy eo ramose oay zany voninkazo tsara tare jery mampitehinana daholo le voankazo be dehibe ay le azo avy be tsara reny rehetrarehetra reny no nyforonon'Andriamanitra tamin'ny andro fahatelo rybema vo niteny Andriamanitra hoe aoka ny tany aniry ahitra sy anana mamoa
ary azo fihinam-bo izay mamoa samy araky ny karazany avy. dia nisy zany dia zao mahafinaritra be hitantsika amin'ny sary a sy reny any an-tanànantsika reny ny antoanay koa manana zaridaina misy voninkazo tsara tarehy be zay zany vao niforonona ny olombelona aveo mbola tsy ny olombelona lory soa jereo ny sary inona ary ny nataon'andriamanitra manaraka oay masoandro dia volana kitana reto piratra be zay mihitsy andriamanitra nanao hoe misy fanazavana eny amin'ny abakabaky ny lanitra ampisaraka ny andro sy ny alina ary aoka ho famantarana sy ho fotoana ary andro sy taona ireo. Tamin'izay zany nahafantarana ny ora sy ny andro ary ny volana sy ny taona Ramsey azo ny soa tsara le tenin'andriamanitra ka zao rehefa nanao ny fanazavana roa lehibe izy masoandro sy ny volana zany fanazavana roa lehibe lazainy Ramsey zany izay mihitsy rybe ma ny fanazavana masoandro nataon'andriamanitra ho mpanapaka ny andro ary ny fanazavana volana kosa ho mpanapaka ny alina miaraka amin'ny kitana dia andriamanitra mihitsy ny nametraka n'ireny fanazavana ireny teny amin'ny abakabaky ny lanitra mba hanazavany ety ambonin'ny tany ho mpanapaka ny andro sy ny alina ny nanaovan'andriamanitra azy ireo sady ampisaraka amin'ny mazava sy ny maizina. Tena mahay Andriamanitra mahagaga le zavatra nataoko hita za zao hijery lanitra amin'ny alina jery kintana samy mijery daholo rarive hita volana foana fa jambena maso an'le masoandro dia zay indray zany niforonon'Andriamanitra tamin'ny andro fahaefatra any andro fahadimy Ramsey angabe mananontaniako fa tsy Ramsey marena aloha bema marina ny be marosoa andro fahaefatra no namoronan'Andriamanitra amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kitana zany inona indray ary ny foronon'Andriamanitra manaraka ny vorona sy ny trondro tsara be mahafinaritra be isan-karazany mihitsy ahoana hoy Andriamanitra aoka ny rano be zava-mananaina ary aoka izy vorona nidina eny ambonin'ny tany eny amin'ny abakabaky ny lanitra. Tamin'izay rankizy no naharian'Andriamanitra n'ireny biby fa vety anaty rano ireny hatramin'ny trozona ve ny zava-mananaina mihetsiketsika rehetra misy eno ny zava-mananaina mihetsiketsika rehetra izay efa betsaka tokoa ao amin'ny rano samy araka ny karazany avy avokoa izay ny nanaovan'Andriamanitra azy na ny voromanidina na ny biby anaty rano faranantsika hatreo aloha ny androany fa toizantsika amin'ny manaraka izay rakizy olana le tamin'ny namoronana ny olombelona Ramsey amin'ny manaraka resahantsika fa satria efa naneny ny kiririoka firavana aza malahelo hoe tsy maintsy mbola toizantsika izay fanazavana ny fomba namoronan'Andriamanitra n'izao rehetra izao izay zay rakizy veloma daholy mahatalanjona tokoa rakizy ny andohan'izao zavatra rehetra izao ho toizantsika amin'ny manaraka tokoa izay aza malahelo. Izay be fitiavano misotranao tamin'ireo zavatra rehetra niforononao ampianaro anay ny aron'ny zavaboarinao amin'ny anaran'i Jesosy
amen. veloma daholo indray ary lay feony fanantenana groupe Jude 25. La voix de l'espérance. WR manolotra ho anao feony fanantenana efaly mitafa aminao amin'ny alalan'ity onjapeo ny feony fanantenana ity indray ny namanao Elion Andremitansoa dia tonga indray ny fotoana izay hanivozantsika fampahirezana kanefa mialohan'izany a dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Raha inay an-danitro misaotranao zahay satria menao tombonandro tsy satria tsara kokoa noho ny hafa izay nodimandry alina fa noho ny famindraponao aminay tiana ho tonga amin'ny fibebahana izay ka dia raiso ho zanakao indray izay tompo mamilany elokay ary ampio izay mba ho tonga amin'ny fibebahana marina mangataka anao mba hanazava ny saina indray raha handray lesona avy amin'ny teninao hifampahery zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
tantara anankiray nitranga tany avaratra andrefa ny ekostany no tiako isariana ny sainao eto ampanomboana ny fiarantsika mandray lesona avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Nisy mpivady anankiray antsoina hoe John sy Leonie, piompiondry izy ireo, nanana ondry maro be. Tsy nananjanaka izy ireo, naniry mafy ny anana zanaka ary nangataka n'izany tamin'Andriamanitra dia nahazo zazavavy kely, dia nataony hoe Patricia no anarany. Ny tompo-teny Patricia, ny kilalaony dia niaraka tamin'ireo ondry ireo, haintsenjery avokoa ireo ondry ireo ary nomeny anarana mihitsy. Misy sioka fomba fiantson'ny Patricia sy ny ray aman-dreniny an'ireo ondrin'ireo, ary raha misy olona makatahaka an'izany sioka izany dia tsy fantatr'ireo ondry ireo velively, fa rehefa izy telo mianaka amin'ny mampiasa ilay sioka dia fantatr'ireo ondry ireo avy hatrany. Nandroso ny fotoana ny tompo-taona Patricia, dia narehefa nianatra. Malahelo iry izy mivady rehefa mahita n'ity zanany vavy tokana nitondra ny kitapo keliny hamonjy ny toeram-pianarana isan'andro. Dia izy mivady mihitsy eny no miara-manatitra azy eny alatrano hoe, dia mitazana ny Patricia mandra-pahadifiny. Nandroso ny fotoana nisondrotra kilasy hatrany koa Patricia, ary satria niriny Patricia mafy ny mba hianatra any an-tanan-dehibe noho ny fampilendalendan'ireo namany azy, dia nangataka tamin'ireo ray aman-dreniny izy mba hianatra any. Tsy nanaika nefa ireo ray aman-dreniny satria io tokana io dia tena tsy foiny mihitsy. Ny sisika mafy any anefa Patricia. Ny ray aman-dreny moa tsy tia-palahelo an'ity zanany ity, dia nanaika any tamin'ny farany, nekeny tamin'ny alahelo. Aza malahelo Patricia fa anoratra ao anareo foana. Rehefa tonga tany tokoa izy dia nanoratra matetika. Afaka 7 andro monja dia nanoratra. Dia saika toy izay foana ny fifandraisana nandritra ny 9 voalohany. Tsy naharitra nefa izany fa nianahalana faranya tsy nisy tonga tsony taratasina iray aza. Nalahelo tokoa izy mivady noho ny amin'ilay tokany nanadino azy. Ny any hery dia nanapa-kevitra izy ireo fa hiakatra any an-drenivohitra. Naleny voalohany dia tao amin'ilay adresy farany voasoratra tao amin'ny taratasy. Nefa indrisy tsy tao itsony kalatokana sady efa ela ono no tsy tao itsony araka ny vaovao reny tamin'ny tompontrano. Dia lasa indray izy mivady nakany amin'ny postry ny polisy fa niala maina. Ny any herin'izy ireo dia nivavaka. Andriamanitro, hoy ilay rainy mitalao tamin'ny tompo, omeo tsilo-tsaina ahitako ny zanako, dia ampahitao any zanako. Dia izao no tonga tao an-tsainy raha vao vita ny vavaka nataony. Andehany amin'ny kion-dalana rehetra aho amin'ity tanàna ity, sady antso amin'ilay feo fiantsonay ny ondry. Lay sioka fanaony ny ondry no ataoko. Ka raha eto an-tanàna ihany izy hoy izy, ka mandrehan'izay feo izay, dia tsy maintsy ho tsaroany izay feo izay. Ary ho fantany fa izay ray aman-dreny no mitady azy. Satria tsisy mahay izay feo izay, afa-tsy izay telo mianaka ihany. Dia nataony tokoa izany. Nandeha ny andro voalohany, tsy nisy nanohina ny antso. Voalohany ino izy. Nandeha ny andro faharoa, nefa nandamoka ihany koa. Nampaheritena ihany nefa ity rainy ity tamin'ny fanantenana fa tsy maintsy isy vokany ezaka taony. Tamin'ny andro fahatelo dia teo amin'ny kion-dalana farany izy. Natao indray le sioka. Na dia mitakerkerika ny amin'ny daholo aiza ny olona, dia tsy menatra izy. Tsy menatra ny sioka satria mafy izany mitady zanaka very izany. Teo akaikin'ny trano filanonana anankiray izay fandehanan'ny Patricia isan'andro any fitoerana io. Taitry Patricia rehefa nandre ilay sioka, izay fantany tsara satria efa nahazatra azy hatry ny fonikely. Ary fantany tsara koa fa tsy misy afa-tsy izy sy ny ray aman-dreniny ihany ny mahay an'izany sioka izany. Niatsambotra izy, niala teo amin'ny toerana nisy azy, somary niaohatra aloha satria sady natsapa amin'ny fahadisony, menatra, nefa koa nalahelo ireo ray aman-dreny natao tsinitsinina nandritra ny fotoana ela. Tsarony anefa ny fitiavana izy ireo azy. Ny fikarakarana tamin'ny mpitiavana tsy nitaraitana miepaka ho an'ilay tokany
teto an-tany. Nanosika azy anapa-kevitra hitady ilay toerana ny avian'ilay sioka izany. Sioka ny verimberina, sioka n'olona efa reraka kanefa mazava tsara ihany. Nandrasany iverina ilay feo, ka raha voavanta ny heno ny fiaviany dia niazakazaka mafy izy nidina ny tohatra. Indro ilay rainy tambany vohitra, efa lasa antitra kely sady tao anatin'ny fotoana vitsimonja no niadi-tsainy sy ny alahelony. Mijoro ery amin'ny sisin-dalana, mbola manohy misioka tamin'ny feo, efa tolaky ny arerahana, efa ho rendriky ny akiviana. Niazakazaka Patrisia, niantoraka tamin'ny rainy. Ilay rainy kosa dia tsy nisalasala nanokatra ny sandriny ary namihina azy. Samy simba ny endrika izy mianaka. Ilay rainy lasa nahi sady nikaiko ny endrika. Patrisia niendrik'olona nandroso taona aingana dia aingana, na dia nitakonana osotrosotra ivelany aza. Kanefa mbola nisorotra na ahafahan'izy ireo ny fankahalala ihany. So ihany fa tao ilay feo nahazatra indrindraindrindra. Nifona tamin'ny rainy Patrisia ary nanapa-kevitra ody any amin'ny ray aman-dreny avy hatrany. Efa teo andalam-pahampotehana tanteraka ny fiainako ry dada hoy izy, no indro ny ran'Andriamanitra ianao hamonjy ahy. Tsy nanana fanantenana ninninona ny amin'ny ho avy intsony aho, fa nylaniako tamin'ny fiainana mamono eritreritra fotsiny ny fotoanako isan'andro eo ampiandrasana izay efa rany. Isorako Andriamanitra fa namindra fosy mitady ahy ianareo, na dia tsy nangataka izany velively aza. Betsaka nitranga efa niseho tahaka ny tantaran'i Patrisia. Ny fomba sy ny toerana nisehony fotsiny tsy nitovy. Anisan'izany ohatra ny tantaralay zanak'Adala no tantarain'i Jesosy. Teo zavatra maneho amintsika fa ilay raintsika izay any an-danitra dia mbola tia anao foana, manao ny fomba rehetra aminjenanao na tsy mitady azy akory azy ianao. Inoko fa tsy hoe nanohina sy nampihetsi-po antsika fotsiny ny tantara iny, fa nampieritreritra antsika ihany koa. Impiry moa no avelantsika hanapaka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, ny fitaky ny rendrarendra sy ny fiheveran-diso mamitaka izay aratin'ny Satany ao an'lohantsika. Tsy manome anao takalon'izany afa tsy fahafinaretana mamono anao tsikelikely anefa izy, izay hitarika fahaverezana mandrakizay tampoka ho anao raha tsy misy famonjena. Matetika nefa na miantso aza ny Tompo dia tsy rentsika intsony ny feony no nitabataba n'izao fiainan'izao. Ny fiahiny izao fiainan'izao, ny fitiavana ny reka izao tontolo izao toy ny vola, ny rena, ny voninahitra. Dia variana ao anatin'ny fitaky ny loza efitelona antsika isika, kanefa tsy mahatsapa an'izany akory. Raha tsy manaitra sy misintona antsika hiala tao, ny tanam-pitiavan'ilay Tompo tena tiantsika foana. Efa nahita olona nanampitsofina angamby ianao rehefa misy tabataba mafy, na mozika mafy, na misy zavatra tsy tiano henoina. Misy koa anefa ireo tsy manampitsofina fa dia mampiasa fomba hafa indray aza mba handrenesana ilay tabataba mafimafy kokoa. Ampiny fisotroana zava-mahadomelona mba ho domelona tanteraka. Feo hafa maro no avelany maro hameno ny sofiny sy ny masony. Tsy ahafahana mandositra ny tena zava-misy tsy maintsy hatreny eo amin'ny fiainana nefa izany. Fa ny tena loza dia ity, tsy rehintsony ny feon'Andriamanitra, ilay hany afaka manome ny tena vahaolana azo antoka sy maharitra ho anao. Rehefa manomboka mahita fahafinaretana ranofo mitoy ianao, kanefa toa tsy misy olana miseho dia tandindomindozy ianao izay. Sanatria ny vava, sahala amin'ireny kisoa fanana sakafo ireny, kanefa arakaraka ny hinanany mahatonga azy ho akaiky ny antsy. Aoka heritreritra lalina rehefa manomboka manadino izany hoe fahamasinan'Andriamanitra, ny fatahorana an'Andriamanitra, ny fahamarinany, ny hatsarany, ny fitiavany, ny sitrapony. Sofa tiantsika Andriamanitra ary tsy mamaly antsika araka ny teny avoaka ny vavantsika na ny zavatra ataontsika. Mitady ny fomba rehetra mijenantsika fony izy. Be dehibe ny fomba ampiasainy, mety mampiasa olona izy, mampiasa ny feony fieritreretana izy, mampiasa ny toe-javatra mandalo amin'ny fiainanao izy mba hanairana anao, ny toe-javatra miseho amin'ny zavaboary, indrindra fa ny tenin'Andriamanitra. Raha mbara miteny tsotra dia izao, miteny amintsika
amin'ny alalan'ny zavatra rehetra manodidina antsika mihitsy Andriamanitra mba hahafana manaitra sy mamonjy antsika ary fitiavana izany tsy manery izy fa mampitafatra amin'ny fomba samihafa sy ampaharetana. Raha marobe toy izany ny fomba hitenenan'Andriamanitra aminao, moa ve tsy mba misy na dia iray monja amin'ireny aza ahenoana ny feony miteny aminao. Izao no antso ataony aminao amin'izao ninitra izao indrindra ao amin'ny boky ny Isaia, ao amin'ny teniny ao amin'ny Isaia 5:5 Isaia 5:5 mitadiavan'i Jehova dia mbola hita izy, miantsoa azy dia mbola akaiky izy, ary rehefa miantso anao izy aza mangatakandro dia mbola misokatra aminao ny varavara-pasoavana, fa rehefa mikatona io dia ho diso oriana loatra. Latsa sy eso sisanao ataon'ny Satana aminao, miangavy anao ampitiavana mba tsy hanampitsofina amin'ny antsony, fa te hamonjy anao izy, te hanome anao ny tena fiainana sy maharitra. Amen. awr malagasy@gmail.com Tarika hiraina. Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. Toy ny farilavavany ny fiarabana tsy mety ilany mamina dia manolotra fiarabana mamy antsika tanora rehetra indray izay manaraka izao fandaharana izao. Hiaraka handray lesona amin'ny alalan'ity tantara ity isika koa manasanao aharitra iaino hatramin'ny farany. Mahakasika ny fiomanana amin'ny fanambadiana ny dinidinitsika androany. Mahaliana izany ankafizo ary. Lala andraso kely vetivety fa mba misy resaka tiako atao ndry. Resak'inona fa may ary tiana?
tsy ozo ampiandrasina amin'ny manaraka nga zany ka. Mbola ela be zany amin'ny manaraka izany fa ianao vetivety moa zahay antokaina ne izy ty ka teneno ainga anary zao ary lala tiako indray dia alaiko vady. inona tsara hoery tiana zany ko raha tsy kilalao izy tiako. tena marina ane zany ndriko ne dia fa mody vanina fotsiny sa tsy marina zany. Tiana ahoana ry dada? eo ambony latabatra io misy zavatra nampanatery ny lala ho any lahy. fangahono izy tsy ho aty indraika. Tsy nanadiady mikasika an'izany ahy fa io fotsiny nampitondrainy dia hoy izy hoe amin'ny manaraka hono izy tena manokana fotoana be mihitsy. Tsy azoko izy nanolo-kevitra dia izy indray mamotsitra ka tsy afaka izy zany ka tohatra n'izany foana nele izy ry dady. manasa sakafo tany an-tranony izy inona ny nataony kopose teny an-tsena ny narosony ahy dia ningavingaviany koa hoe amba handeha anaty barany amin'ilay namanay voatera-bao vary tany amin'ny hotely no vidiany dia inona terina tany fa tsy nahavitana andro ny izy. Ka tsy manam-potoana kosa izy zany le roa. Zao indraiko izy mingavy ahy mba hampianatra anglisy azy moa tsy miboky ny nalefa fa izy tokony hianatra tsy hita nanjavona. ka efa mahay anglisy kosa angamby izy ko. mba efa lehibe ihany nefa to tsy matotra mihitsy ka. fa hono tokoa aletsy. alainy lavady angamo izy iny. raha ny eritreritro loha dia izay. nefa hoana letsy. tsy mazoto anga izy sa tena mazoto izy. fa zany to tiana roviana ihany no ataony raha tsika nga ianao tsy akavady andraika. tiako ianao lalaka nefa atreto aloha mbola tsy vonina hiatrika tokantrano raha ny fahitako anao zao ka. tiana to tsy valinao ahy. oay azafady ahoana ho ianao. raha azoko tsara zany dia hiala ilahy io. tsy hoe te hiala fa ataoko ahoana kosa mory dada ny any ambady olona tsy mahay ny fiaina tokantrano tsy za ihany ny vomafy amin'izany. jereo anena reo sy neny mifanentana tsara ery neny miandraikitra ny tokantrano dada tsy mialangalana ny fahaizana mitantana sy ny fahaiza mandamina amin'izany manga ny fotsiny. ohatra nareo zao ihany izay taloha letsy zany. fa saingy tsy niditra tamin'izany fanambadiany zany aloha raha tsy efa nahay tsara n'ireo andraikitra takin'ny fiainana tokantrano andavanandro. izay mihitsy mantsy ilala tena mbola lavitra ka. aleoko ry dada mitady vehivavy hafa vonona ka. io moa lesy safidy lahy ihany fa zao ny any teniko hoe ahoana ry dada. hatreto aloha na ela amin'ny teny io na ilala dia samy mbola tsy tokony hanambady. mila fahamatorana ra-tsaina sy ara-petsepo ny fanambadiana anaka. fa tsy hoe taitaitra eo dia alaiko vady ranona na ranona fa manjakely dia hita indray hoe hafahafa iny dia elana. ka zao letsy eny tompoko dinio ambony dia fakafakao tsara vao mandray fanapahan-kevitra so dia sady mandratra ny hafa elany manimba tena. raha ny hevitra dada zany dia tsy tokony hanambady afaka manambady lahy rehefa vonona tsara eo amin'ny fiaina tokantrano. rehefa tsy miovaova hevitra intsony rehefa matotra ara-pitondratena sy ara-pitantanam-bola
ary afaka mifeny tokantrano araky ny tokony ho izy. miarabantsika tanora rehetra, misy lesona trano moa raisintsika amin'ireny tantara izay alefa eto amin'ny onjam-peo ireny. Ny fiomanana milohan'ny hidirana amin'ny tokantrano dia zava-dehibe mihoatra noho ny mariazy. Ny fahombiazana rehetra mantsy mety ho azo ao anatin'izany tokantrano izany dia miankina amin'ny fanabeazana no raisintsika talohan'ny hidirana tamin'ilay tokantrano. Fontsika mbola tsy nanambady. Anisan'ny zavatra tsy maintsy hitezana ny tanora ary tsy tokony andrasana ray aman-dreny velively ny fahaizana mikarakara tokantrano. Fomba fitenenana miverimberina ny hoe tsy tokony hanambady mihitsy raha tsy efa mahay tsara ireo karazana andraikitra takiany fiainana an-tokantrano amin'ny andavanandro. Ao anatin'izany ny fahaizana mandro sakafo, ny fahaizana mandamina trano, manomboka amin'ny fandaminana an'io fandriana hatorianao io. Ianao ve ny mandamina an'io sa ny ray aman-dreninao sa ny mpanampy? Ilainao zany. Ao koa ny fahaizana tantana ny vola. Ilain'ny tanora ohatra ny mahafantatra fa ny reny vola dia tsy natao ho ampiasaina mihitsy. Atao salamy tsy misy zany raha amin'ny fomba anankiray tiany itenenana azy. Fa ny mampitombo izany no nasaina ataontsika. Tsara ny manazatra antsika ankizy sy tanora dia ny mbola kely isika ny amin'ny fitantanana ny vola izay omen'Andriamanitra antsika. Raha vao tonga ny vola eo ampelantanana na ohatrinona izany ka nomenanao dia esorina aloha ny ampafolony natao an'Andriamanitra izay. Dia atokana ihany koa ny fanatitra. Ny ambiny dia tsy maintsy tantanana araka ny tokony ho izy ihany koa. Ilaina ihany koa ny manao tahiry. Raha mbola kely isika dia efa mizatra amin'izany dia ahita fahombiazana rehefa tafiditra any tokantrano. Betsaka ohatra ny ankizy izay mitahiry amin'ny ampahany vola izay omeny ray aman-dreny azy. Rehefa tambatra reny vola reny dia malalaka tsara ny fampiasana azy rehefa tonga ny fotoana fialan-tsasatra. Afaka mifidy izay toerana tiana le izy arakaraka ny vola voangona. Zay dia efa tombontsoa azo sady raha mbola kely. Eo koa ny fahaizana mifehy ireo fahaiza-manao fototra ao an-tokantrano. Indrindra ho an'ny zazalahy eo amin'ny fiezahana hanamboatra izay karazana simba madinidinika ao an-tokantrano ao. Raha simba ny kiraronao ohatra, tsy voatery hoentinao any am-panao kiraro. Zavatra mety ho vitanao zany raha mividy lakôly ianao na mividy fitaovana ahafahana manjaitra azy. Rehefa tena tsy tafavoakanao mihitsy vao hoentina any. Zavatra madinidinika ohatran'izany dia misy dikany lehibe raha mitambatambatra rehefa tonga amin'ny fotoana tsy maintsy idirana amin'ny tokantrano ianao. Ny ankizy zatra nampiantaina, tsy zatra nanasa lamba, tsy zatra miantsena, tsy zatra manasa vilia, tsy zatra mampiry-trano, tsy zatra mampirina ny fandriana izay natoriany akory, dia fantatra fa ahita olana hatrany hatrany rehefa tonga ao an-tokantrano. Manjary miferinaina izy. Ny zavatra anankiray tiana hotsindriana ihany koa dia ity: ilaina ny fahamatorana ara-tsaina sy ara-pietsebo milohany hidirana amin'ny tokantrano. Efa noresana teto izy ity fa tiana ny hanamafisana azy. Mety manam-pahaizana be ianao, mety manam-bola be, tsy midika izany fa efa manana ny fahamatorana ara-tsaina sy ara-pietsebo hidirana amin'ny tokantrano ianao. Andeha ka ohatra isika. Raha mbola kely ohatra ny ankizy no asainao misafidy vola 20 ariary sy ny vola 10 ariary, izy amin'ireo no raisiny, ilay 20 ariary no fidiny. Fa rehefa lehibe kosa izy no asainao misafidy amin'ireo vola ireo dia ilay 10 ariary no fidiny. Ary ho lazainy hoe adala aza ireo zaza mbola zandriny izay mbola misafidy ny vola 20. Tsotra ny zavatra tiana ambara amintsika. Ny antony itiavana olona anankiray amin'ny 40 taonanao dia tsy hitovy mihitsy amin'ny antony itiavana olona anankiray rehefa
eo amin'ny 12 taonanao ianao ary mbola iova indray azy zany rehefa miakatra kokoa ny taonany eo amin'ny 15 taona eo tsy tovelively satria efa nanjary ny amatotra ny safidinao dia izay ny mahatonga ny antony itiavanao koa tsy tovelively raha mbola tanora ny olona eo amin'ny 15 taonany eo ny vehivavy indrindra 15 taonany dia ny zavatra ivelany tena manintona azy amina olona anankiray fa rehefa mimatotra izy dia tsy ampy ho antony iarahana amin'ny olona anankiray tsony ny fisehoana ivelany fantany fa ilaina ny mijery ny lafi ny ara-toetra tsy tsara arak'izany ny mivoady miloha amin'ny olona anankiray everinao fa tianao fatratra hoe ho alaiko vady ianao tena ho alaiko ianao ary ianao no miaraka amiko mandrakizay kanefa ny fahamatorana anananao amin'izay fotoana izay dia mbola tsy ampy ahafahanao mivoady tahaka an'izany rehefa miady hevitra ianao ny fonao ve no miady hevitra sa ny sainao rehefa tezitra ianao hainao ve ny mifeny vavanao sa zay teny rehetra tonga ao an-tsainao dia avoakanao avokoa zany no ahafahanao mandanjalanjany hoe efa matotra ve za sa tsy ny tanteraka tsy misy fa misy fatrapahamatorana zay tsy maintsy ilaina milohany idirana mitokantrano ohatra vitsy ian'ireo zay azonao misedra ny fahamatoranao tafiditra amin'ny fahamatorana koa ohatra ny fahafahana manao planina amin'ny ho avy ny fahaizana mijery lavitra ny fahaizana mandanjalanja milohan'ny andraisana fanapaha-kevitra anankiray inona ny mety ho vokany ny fahaizana mametraka amin'ny toerany izay tokony ho lara-pahmena sy ny sisa sy ny sisa ampindray zay aloha mba fahatsika manohy ny fifanakaloza-kevitra amintsika samy tanora fa dia manao mandra-piona vetivetindray ny zokinao Eliandria Mitantso milohan'ny andraisanao fanapaha-kevitra dia fantaro aloha izay mety ho vokany tsy misy tsara sala amin'izany hoe vonina izany amin'ny zavatra rehetra sa ahoana ho ianao indrindra moa amin'ity resaka fanambadiana ity koa dia isaorana ny namana Elian nitondra izany torohevitra mahasoa izany ho antsika tanora tsaroa fa tsy fiafaran'ny fiainana ny fidirana amin'ny fanambadiana fa eo vao manomboka ny tena fiainana misy tononkalo iray manao hoe ny lanitra ve ny tadiavina sa ny elo izay mahatsiravina ao amin'ny fanambadiana no valin'ny fanontaniana koa dia aleo ary miomana tsara mba tsy sinenina any orenany apetrao mandrakariva amin'Andriamanitra ny fanapaha-kevitra rehetra tianao atao dia avelao izy hanampy anao hanao ny tsara indrindra eo amin'ny fiainanao isaraka vetivety indray ary sika koa dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra na manao fanjaniaina no nanatotosa ny fandaharana ho antsika tanora teto androany niaraka tamin'ny aritiana ny sahana ny lafin'ny teknika tompon'andraikitra Eliandria Mitantso velomo AWR boîte postale 700 Antananarivo 100 téléphone 034 06 797 62 faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny feony fanantenana sy ny departementany sekoly sabata dia fifaliana ho an'ny mpiaramianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Elian Andria Mitantso ny tafahoana aminao eto indray amin'ity anio ity miarabanao a no sady manasanao mba aritra fotoana foy iarahana manofo tombontsoa avy amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra ny hery miasa mangina avy amin'ny tokantrano izay indray no loha hevitra ho jerentsika akaiky amin'ity anio ity miainga ao an-tokantrano ny zavatra rehetra
eo anivon'ny fiarahamonina na ao amin'ny fiangonana zany na eo amin'ny firenena. Tsy takatra ny saitsika ny vokatry ny fanabiazana omena eo anivon'ny tokantrano. Misy apahany tratry ny saina fa tsy tratry ny saitsika ny tena alehibeany zany amin'ny akapobeny. Io tokantrano mantsy eo no mamokatra olona endry na olona adala zay hitantsika eo anivon'ny fiarahamonina. Goavana ny hery-miasa mangina avy amin'ny tokantrano na mety tsy ho tsapa ny akamaroan'ny olona azy zany, ary tena fototry ny olana sy ny vaolana maro anivon'ny fiarahamonina nefa zany hery-miasa mangina avy amin'ny tokantrano zany. Ny ray aman-dreny no tafy ny zanaka, ny ray aman-dreny sy ny zanaka koa nefa dia mandefa hery-miasa mangina manodidina azy, na ao amin'ny tsara izany na ao amin'ny ratsy. Aoka ho fantatsika fa voajanahary eo amintsika olombelona ny fanahafana ny hafa sy ny hoe hery-miasa mangina miasa amintsika na miasa amin'ny hafa. Voajanahary ny fisiany zany. Manasanao mba hijery andininy vitsivitsy zay miresaka ny amin'izany hoe fanahafana izany ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ary manana ny toerany lehibe mihitsy zany eo anivon'ny fiarahamonina amin'ny fanabiazana sy amin'ny fitoriana ny filazantsara ihany koa aza. Manasanao ary amaky izay voalaza amin'ny Efesianina 5:1. Efesianina 5:1. Misy toromarika omeny apôstôly Paoly eto. Koa amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Asaina manahaka an'Andriamanitra isika. Rehefa mifandray hatrany amin'Andriamanitra isika dia lasa manahaka azy. Zao koa voalaza ny Korintianina 1:4-5. Korintianina 1:4-5. Koa mananatra anareo aho, manahafahy ianareo. Sahin'ny apôstôly Paoly ny miteny amin'izany amin'ireo mpanaraka azy, satria iainany ny zavatra resahany mikasika ny fifandraisany akaiky amin'Andriamanitra. Zao koa voalaza amin'ny Hebreo 13:7. Hebreo 13:7. Amin'ny anaran'i Jesosy, tsarovo ny mpitondra anareo zay efa nitoro ny tenin'Andriamanitra taminareo, evero ny hafarany fiainany ka arao ny finoany. Dia zao koa no torohevitra omen'ny apôstôly Jaona ao amin'ny Jaona 7:2. Ry malala aza ny ratsy no alay tahaka fa ny tsara. Zay manao ny tsara no avy amin'Andriamanitra, fa zay manao ny ratsy tsy mba ahita an'Andriamanitra. Molazonao ampiana zay rehetra novakitsika teo ao amin'ny Tesalonianina 1:1-9 sy ny Hebreo 4:9-12. Isika olombelona dia manana fironana voajanahary hanahaka ny olona sy ho tafin'ny olona zay mijery atsika. Misy hery-miasa mangina mahatonga an'izany. Manana ny toerany lehibe ny resaka fanahafana ny hafa na eo amin'ny fanabiazana na amin'ny fitoriana ny filazantsara na amin'ny fitomboana ara-panahy manokana. Manana ny asany amin'ny fifandraisana rehetra zany resaka fanahafana zany, indrindra ao atokantrano ao. Na dada sy neny aza lasa mifanahaka, ny zanaka lasa manahaka ny ray aman-dreniny, ny mpiray tam-po koa lasa mifakatahaka, ary tsy mijanona ao anatin'ny tokantrano zany fa miempita amin'ny manodidina zany fifanahafana izany. Hitantsika amin'izany fa fomba anankiray hiparihahany tsara na ny ratsy eo anivon'ny fiarahamonina ny fifanahafana. Ary zany no antony mahatonga ny apôstôly Paoly miteny eo amin'ny Efesianina 5:1. Efesianina 5:1 manao hoe, koa amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo. Andriamanitra no modely. Rehefa mifandray aminy isika lasa manahaka azy, ary dia ho tafin'ny olona koa zay ataontsika. Nahoana moa isika no asaina manahaka an'Andriamanitra? Rehefa manahaka an'Andriamanitra isika dia hitaratra ny toetra antsika, dia nahaka izany koa ireo rehetra zay mifandray amintsika.
amin'ny fomba tahakan'izany no ahafahany isam-pianakaviana mijoro vavolombelona ho an'ny hafa indrindra fa amin'ireo manodidina azy sy ny olona rehetra mitsidika ny tokantranony. Mijoro vavolombelona isika rehefa manome tombontsoa ho an'ny hafa mba handinika ny fiainantsika sy hifampizara ny fanandramana iaina ny tokantranontsika vokatry ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Olona maro no tsy mahita ohatra tsara arahana amin'ny tokantrano na amin'ny fifandraisan'ny ankonana. Be loatra mantsy amintsika kristianina no kristianina amin'ny andro andehanana ny ampiangonana fotsiny, fa dia mitovy amin'ny olona rehetra ihany ny fomba fiainana amin'ny andavanandro. Inona moa no tahafiny amin'izany? Rehefa tsara ny fifandraisana isa-tokantrano amin'Andriamanitra eo amin'ny fiainana andavanandro, dia amin'ny alalan'izany no iasany fanan'Andriamanitra mba hitondrana fiovana amin'izay rehetra mifandray amin'izany fianakaviana izany na ny mambra n'ilay fianakaviana. Ny tsy ambaratelo izany dia ilay fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra ho an'ny isam-pianakaviana sy ny tsiraray ao anivon'ny fianakaviana, ary izany nataon'Andriamanitra fitaovana amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hitondrana fiovana eo anivon'ny fiarahamonina. Izao no soratan'ny Ramatoa Ellen White ao amin'ny boky Tanamasoandro ny fahasalamana takila 820. Ery miasa mahagaga no miasa mangina eo amin'ny fiarahana mifandray. Ianao mifandray amin'ny hafa io zany dia misy ery miasa mangina avy amin'ny hafa makany aminao, ary misy koa avy aminao makany amin'ny hafa. Mety ho tsara, mety ho ratsy. Dia izao no toy ny teny azontsika ampiasainy izany raha tiantsika ho fomba hoentina manampy ireo izay manodidina antsika. Ny zavatra hiainantsika no manana hery miasa mangina amin'ny hafa. Anisan'ny fomba anankiray azon'ny mpivady atao ohatra ny manasa mpivady hafa ao an-tokantrano ao, manasa ankohonana na fianakaviana hafa ao an-tokantrano ao, hiaraka misakafo ohatra na hiaraka mitsangatsangana, ary aorianany dia mety hiaraka handinika baiboly ihany koa. Nahoana moa? Satria amin'izany no ahitan'ny olona izay asaina ireo ohatra asehon'ny fiainana kristianina amin'ny fomba famahana olana ohatra, ny fomba fifandraisana sy ny fifanompoana eo amin'ny fiainana. Hitan'zareo zany hoe ay ve tahaka an'izao ny kristianina rehefa mifandray, ay ve tahaka an'izao ny kristianina rehefa mamaha olana sy ny sisa. Amin'izany fomba izany no ahitan'ireny olona izay asaintsika ireny ny ohatra nasehon'i Jesosy amin'ny alalan'ny fiainantsika. Voalaza amin'ny Romanina 7:17 fa mpanota avokoa ny olona rehetra. Izany hoe tsy misy tsy manao adsoina isika na iray aza. Kanefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia nomeny tombontsoa ho afaka mandefa hery miasa mangina ho amin'ny tsara amin'ny hafa vokatry ny fifandraisantsika aminy. Rehefa ratsy ny fifandraisantsika amin'i Kristy, anterina trano izany, dia tsy maintsy ho ratsy ny hery miasa mangina avy amintsika, na izy sika na iza. Miankina tanteraka amin'ny fifandraisanao tsy miato amin'i Kristy. Izay irery ihany no fombiazana amin'ny lafiny rehetra, indrindra amin'ity resaka hery miasa mangina avy amintsika ity, izay tsy azo amboamboarina velively. Ny tompony mba hiazona antsika ary hitaizantsika hifandray akaiky aminy, hanahaka azy isika, dia mba ho hitan'ny hafa amin'ny alalan'ny fiainantsika fa tena mpianatra Kristy tokoa isika. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.